this is our song of love. Jesus, you save my soul. I'll thank you forevermore. Jesus, the love of my life, you are. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you. For this is our song of love. Jesus, I am in awe of the love that you have shown. Jesus, how precious you are to me, to me. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you, Lord. The heavens declare you are God, and the mountains rejoice. The oceans cry hallelujah as we worship you, Lord. As we worship you, Lord. For this is our song of love. Our song of love. Our song of love. This is our song of love. Our song of love. Our song of love. This is our song of love. Dikanao iteka mafan'Andriamanitra aloha Sotra Jesosy fa mivahany olana, sotra fa tanteraka amin'ny fanasana, fianonana amin'ny fomba tsotra, mamaha olana amin'ny fomba goavana. Oh, halleluja! Ny endrika olana goavana ahafahanao amin'ny fomba tsotra androany ho anao mifankasitrana mandrakizay. Mitenena toy ny famiananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiava-maveon'Andriamanitra. Mahazo toerana toy. Halleluja! Halleluja! Arabaona amin'ny akavia sy amin'ny akavananao hitanao manokan'Andriamanitra hoe androany hariva hoe fotoana manokana iasan'Andriamanitra ny fomba miavaka eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Halleluja. Vola mivavaka, vola mivavaka ho amin'ny famalian'Andriamanitra amin'ny fahagagam-pamoronana. Eny hoe ny zavatra hoentinao mambavaka izay maharesy lahatra sy matery eo am-ponao, ary zay no mampirisika ny vavanao hisokatra ilaza ny fanantenana sy vokatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Jesosy dia laza hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsika mila mahafantatra fa mivavaka dia tsy zavatra anankiray anehoana amin'ny fomba tsotra hoe fampiresaka amin'Andriamanitra isika, fa mivavaka dia lalindalina kokoa maneho ny fiombonantsika communion amin'Andriamanitra. Mivavaka ambony lavitra noho ny fifampiresana amin'Andriamanitra, fa mivavaka
dia maneho fiombonana lalina amin'Andriamanitra. Hitanareo misy fotoana Jesosy efa nanome fahefana ho an'ny apôstôly kosa izy hoe mandehana ozy izy roy démonie atsangano maty diovom-boka naninaka izy zavatra nampanaovina dia tamin'ny voalohany izy naneo ny zavatra toriny mitorino izy izy mifilazao tsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa vita ny zavatra mpanaovina dia mandrosoa amin'ny zavatra asainy atao. Dia zao ny zavatra nitranga ny vokatra ao ambadika izay dia tokony iseho amin'ile teny mifanandrifan'izay. Zao ny zavatra nisy fotoana ao amin'ny boky Maty 7:20 nandeha ny apôstôly nandroaka devoly ny andro be mitondra le tovolahy anaty afo mitondra le tovolahy anaty rano hamono azy niala ny anaran'i Jesosy nataony le zavatra nasain'i Jesosy nataony fa tsy namaly azy midina avy any Jesosy dia ozy izy Jesosy hoe melamo teo reo tonga dia nanaiky dia ozy izy Petera normal satria zanak'Andriamanitra izy fantatry Jesosy hoe anatin'ny saina dia izy Jesosy tsy hoe normal satria zanak'Andriamanitra tsy zay le izy fa iny karazana iny tsy mamaly iny ratsy amin'ny olona ampivavaka zay efa nifady aminy. Hitanareo dingana maneho an'le vokatry mihoatry ny fety maolona dia misy ifandraisany amin'ny fiomanana ao amin'ny vavaka voafatry amin'izay ndrasan'Andriamanitra farotsana tana zay ka ny fatambavaka mihoatra no amaritra dinga ny fetra mihoatra amin'ny valimbavaka sy vokatra ilainao avy amin'Andriamanitra manaraka tsara sika farotsana tana zay. Ny antony dia tsotry hita sotro zany tamin'ny andron'ny Eli dia olona tahaka antsika ihany tsy hoe nanana plaisir nanana fahafinaretana hibaiko ny zavatra rehetrarehetra amin'izay mifanandrify amin'izay tiany izy fa zao ny secret tao ambadiky ny reny fahefana sy fahasoavana na tonga ny Eli mibaiko zavatra anankiray tonga dia mampitrangana hatramin'ny afo avy any an-danitra azy. Hitako tao bokyny Jakoba 5:20 Eli ozy dia olona tahaka ny olona rehetra ihany izy matombo baiboly miteny an'izany dia olona ohatranao izy tena hitranao koa Andriamanitra hoe possible zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny Eli hitranga eo amin'fiainanao ihany koa tsy maretehaka ao n'Andriamanitra fa nasady hafa ny Eli dia Eli nanana tombony mihoatra amin'ny mahalehilahy mahery mivavaka azy. Mivavaka zany dia atonga anao anana ilay herim-pioarana azaka ny fatrikina zay maha-communion azy zay mahafiombonana azy. Mivavaka ny mampifamatotra ny fatrikinao amin'ny fatrikin'Andriamanitra. Rehefa feno vavaka ianao dia manomboka miena ao anatinao ny fisalasalana fa manomboka mahazoaina ao anatinao ny finoana sy fatrikina. Zany mahatonga any Eli nisy fotoana izy tsapany fa tsy ampy ny fatram-bavaka nataony tsapany fa nisy fatram-bavaka mbola tsy ampy ao boky ny Mpatsaka 2:20 teny amoron-drano izy teny amoron-dranomasina izy dia nikoaka dia nalainy ny lohany nataony teo anelanelan'ny tongony mivavaka dia izy andana jereo amin'izay hoe efa misy raha hoana ve hitanao tsy mbola misy nininona ozy izy Elisy verina impitoko fa izy mivavaka impitoko. Hitanareo ny mahatonga n'ilay valim-bavaka tsy tanteraka ara-potoana dia satria tsy hoe Andriamanitra tsy namaly vavaka fa ianao tsy niinsista mambavaka tsomarety tsika tsy nantsona iandry valim-bavaka fa tsika nantsona anetsika valim-bavaka amam-bavaka. Tsy nantsontsika iandry valim-bavaka fa anetsika an'izay ilainao amam-bavaka. Impito Eli kohaka dia ozy amin'izay izy tamin'ny Elisy antana hoe zareo efa misy ohatry ny felan-tanana amin'izay ozy izy tonga dia makanesangenany amin'ny aba fantatro fa zay raha ho anoatra ny felan-tanana izay satria endrika rano ilay fitahiana ilaina tanan'i Jehovah zay no milaza efa mamaly efa niaino ampiomano ny mpanjaka fa ho avy amin'izay nganorona amin'ny sasasasa. Halleluja. Hitanareo
nivavaka nataony Eli natonga n'Andriamanitra morona rahona tsy ara-potoana satria tsy vavaratra ny andro tamin'izany. Alleluia. Ka mivavaka gapa-moronana rehetra dia ilaina etsena amin'ny zotom-posy faharetana mivavaka amin'Andriamanitra. Fantatratsika ve ny apôstôly? Ny apôstôly dia tadidio. Nisy fotoana izy mivavaka sy mitokana naharitra tao amin'ny efitra anankiray dia tonga fanamasina fa tahorinan'io ohatra ny mitoko 550 any dia zao tsy vita n'le 40 andro mitokanana, tsy vita n'le fepotona naharitra be hoe nivavahana nampidina fanamasina tamin'ny andro pentekosta ihany vita tamin'izay dia manomboka mijinja fotsiny amin'izay amin'ny zavatra tiana atao. Fa nisy fotoana nisy fanenjehana mamay dia mbola nangovotra ihany ny mpianatra. Dia zao niverina nivavaka indray izy lasa niverina nivavaka nitokana fa raha voavy nivavaka zareo dia feno hoe le peterina ndositra ny sinediona ny lasa nanapasahina hiatika azy. Fantatrareo zay maha-communion nivavaka ataonao tsy hoe mifototra amin'ny plaisir na fahafinaretana ampitanga zay ilainao fa anananao fiombonana sy fahatokina lalina ahatonga ny vision anao sy ny zavatra teneninao hitovy tsy misy valaka amin'ny réaction an'Andriamanitra, mampitovy tady mitokanga amin'Andriamanitra amambavaka ianao ampinoana amin'izay fotoana izay melevina ny finoanao fa misandratra ao anatinao ny finoan'Andriamanitra tsy maharety eka. Atolosa hoe tanan'izay rena. Alleluia. Alleluia. Mahatonga ny fatoky itsika zany tsy tafatoetra mifanaraka amin'ny zavatra tenenitsika dia manana discernement fa tsy mivavaka ianao zany. Raha mbola tsy mahazaka ny fatokinao ao anatinao tanteraka izay zavatra teneninao dia zay ny proof fa tsy mivavaka ianao. Mila aina le vavaka, mila aina le teny amam-bavaka mba ahazaka ny fatokinao hiteny izay zavatra tianao hitranga. Alleluia. Alleluia. Ka ny vavaka firaisana amin'Andriamanitra ilaina ny vavaka. Vavaka ne manova zavatra. Ao am-vavaka sika no mitondra ny fontsika iorona amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra amintsika.